Salama daholo io androany sika dia ndao indray raha hiresaka ny fanambarana izay nataony Faniriso Herinaivo tao amin'ny pejiny tao. Naneho ny heviny moa Faniriso Herinaivo mahakasika ny hoe malagasy sy ny malgasy. Io izy tamin'izay dia arakaraky ny firenena no amin'ny fomba filazany an'izay hoe malagasy na malgasy izay, fa tsy misy idirany amin'ilay hoe fanambaniana na koa tahaka an'izany. Raha ohatra isika malagasy no miteny sy zareo anglisy dia hoy izy hatrany hoe malagasy no fiteny azy, fa raha ry zareo frantsay kosa no miteny dia malgasy. Ka izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity, ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dindo ny milaiky ny videontsika ary tsaro voatrany ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'ny sisy tomatagatsy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Fa mialohan'ny idirantsika amin'izay fanambarana izay nataon'ny Faniriso Herinaivo zay dia ndao aloha hofantarintsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Anesam-bava mitombo isa hatrany ireo zaza latsaky ny 12 taona mitondra vohoka tsy nirina. Ankizy vavy iray indray no mitondra vohoka ary efa miandry fotoana hiterahany no nilaozany ilay rangahy nakavady azy tao Koety fokotany Soavinandrina. Sahiran-tsaina ilay zazavavy amin'izao satria ny ray aman-dreniny efa nisintahana ary lavitra any Amboangibe Antalahy no misy an'ireo ray aman-dreniny, ary ny reniny niteraka azy dia tsy fantany akory satria mbola vao roa taona izy. Araky ny tantara fantany dia ny saram-panambadiana ny rainy sy ny reniny ary manomboka tsy zarizary ny fiainany, ary mety avy amin'izay no antony fiheverana nandefasana azy hanambady aloha loatra. Efa tonga nihoana tamin'ny filohan'ny fokotany tao Soavinandrina komina Sambava izy tamin'ny 20 Aogositra ny talao ny mba handraisany ilay rangahy vadiny adidy amin'izao vohoka mahazo azy izao, fa efa tsy hitany intsony aiza no hianteherana. Eo amin'ny resaka harem-pirenena indray dia harovana hatramin'ny fakany ireo tambazotra manondrana harem-pirenena hoy hatrany ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Teboka maromaro no niresahan'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Andriamatoa Fontaine Max Andonirina mikasika ny fanimbana ary ny fanaovana tantely afadraona ny harem-pirenena nandritra ny fampiantsoana mpanao gazety izay nataony Tetsy Ananisana. Notsindriany tamin'izany ny fahatongavan'ireo sokatra izay tratra tao Komoro. Raha ny nambarana dia efa tonga ao amin'ny seranan-tsambony Mahajanga tamin'ny 20 Aogositra 2024 ny sambo izay panéotista MG 16031 izay nitatitra ireo sokatra izay nisy nanondrana antsokosoko ireo. Sokatra karazany Astralis radiata misa 2.300 izy ireo, ka ny 2.20 no velona ary maty kosa ny 10. Ankoatr'ireo dia noresahana ihany koa ny fahatratrarana ny sokatra misa 700 tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato tamin'iny andro omaly iny. Nisy ny ezaka nataon'ny fanjakana nahafahana manatratra ny tanjona dia ny famongorana ireo tambazotra manondrana harem-pirenena. Ireo ihany koa no fanamby ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy tsy havela izay tratra ary tsy maintsy henjehina. Tsy maintsy rava hatramin'ny faka ny tambazotra rehetra manatanteraka an'izany hoy hatrany ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Andriamatoa Fontaine Max Andonirina raha naneho ny heviny mahakasika an'izay trangana fanondranana harem-pirenena izay. Ndao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny fanehoan-kevitry ny Faniriso Herinaivo. Ny atao hoe malagasy sa malgasy dia miankina amin'ny teny hoe gasy sa teny vazaha, izany hoe teny frantsay na anglisy na italiana no itenenanao azy hoy hatrany Faniriso Herinaivo. Ohatra raha miteny frantsay ianao dia miteny hoe les français, rehefa miteny gasy dia ny frantsay, rehefa teny anglisy dia french. Tsy hanao mihitsy ny frantsay hoe non français s'il vous plaît mais pas french, nefa ny anglisy miteny anglisy, na ny anglisy tsy hilaza mihitsy hoe
English fa tsy anglais nefa ny olona miteny frantsay na teny gasy no miteny an'izay anglisy zay. Raha miteny anglisy ianao dia French ozy izy ry zareo fa tsy hiadivarotra ny frantsay hoe non français s'il vous plaît mais pas French. Torak'izany koa raha teny frantsay no iresahanao dia tsy hiteny hoe les anglisy fa les anglais, les italiens fa tsy hoe italiano, les malgasy fa tsy hoe les malagasy. Fa na ihodina havia na ihodina havanana isika dia malgasy no fiteny amin'ny teny frantsay ary malagasy ny amin'ny teny gasy sy ny anglisy. Izay no izy, point faux débat ny ankoatran'izay fa naiza naiza dia izay no tsipeliny. Raha tena teo sarotiny dia zavatra tena mahasarotiny ny hoe mahantra velona ny gasy nefa feno harena be ao aminy dia matory mitsangana ambakain'olona samby gasy fotsiny. Amin'izay tsy ilay hoe malagasy sa malgasy no hiasana aloha fa hoe firenena manan-karena indrindra fahafiry i Madagasikara na i Madagasikara ho hiatrany Faniriso Herinevo. Fehiny malagasy aho, je suis malgasy, un malagasy people ary mahasarotiny ahy ny fanaovana tantely afadrahona ny fireneko ary ianao mba ahoana ho hiatrany Faniriso Herinevo raha naneho ny heviny mahakasika an'izay hoe malagasy sy malgasy zay. Eny hita fa tena miteraka resabe foana amin'izay resaka fiteny izay na ny fanonany ireo vahiny ny hoe malagasy sa malgasy zay na ihany koa isika samby malagasy izay samy manana ny dialektany isan-karazany ary matetika mampisy fifandirana foana izay eny anivon'ny fiarahamonina eny amin'ilay hoe mba ataovy teny gasy kosa rangaha sy ny maro hafa. Ka eo indrindra no mipetraka fanontaniana amin'ny isika samy malagasy. Moa ve izany ny fitenim-paritra dia tsy teny gasy sa ny fiteny avy ao fovoan-tany ihany no atao hoe teny gasy? Nefa ny tadidioa fa misy ny atao hoe dictionnaire izay malagasy ary ahitana an'ireo voambolana rehetra fampiasa ao anatin'ny dialekta samy malagasy zay. Ka tokony samby hianatra an'izay dialekta samy malagasy zay isika rehetra fa tsy ny avy any amin'ny faritany ihany no hianatra fiteny avy ao fovoan-tany fa ny avy ao fovoan-tany koa dia tokony hianatra fiteny avy any amin'ny faritany. Amin'ny mahasamy malagasy itsika dia tokony samy ifankahazo resaka tsara isika na dia mifanao dialekta avy any amin'ny faritra aiza ianao na avy any amin'ny faritra aiza fa tsy misy an'izany hoe mba ataovy teny gasy kosa rangazy izany teninareo izany fa tena tsisy zavatra fantatray nefa ny fiteny avy ao fovoan-tany dia fantatry ny avy any amin'ny sisiny fa nahoana ny fiteny avy any amin'ny sisiny no tsy ho fantatry ny avy ao fovoan-tany. Tokony hifampizara isika samy malagasy mba hialana amin'izay hoe ataovy teny gasy fa samy malagasy isika rehetra ary tokony samy afehy an'izay teny gasy sy ny tsipelina mahamalagasy zay. Izay moa no masaka azonarosy tao anaty video ty tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka ny video ty hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa ny amsesy sy tomatapata gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.